Hotrany arahaba tompoko. Azo vahana indray ny varatraza eto Madagasikara araka izany dia hiverina anatin'ny volonandro. Ririnina indray isika hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Angatsika ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanana. Araka ny efa mahazatra rehefa mahazo vahana ny varatraza dia ho hita taratra ny orana malefaka somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana. Omaliko amin'ny ankapobeny mety arahana herikerika manifina orana malefaka mihitsy aza indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny ilany rehefa Madagasikara kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na izany na tsy izany mety hisy tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko aty amin'ny fatry melaky sy ny ilany andrefa ny fatry bongolava. Mahakasika ny maripana dia any amin'ny zoma any ho any makany amin'ny faran'ny herinandro vao hisy fiakarany kely indray ny maripana ambony indrindra saika manerana amin'ny fatra maro eto Madagasikara. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia azo orana malefaka ny aty amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Andrahoana na anjombo na rahana herikerika manify indraindray ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mitoy-hatrany ny orana somary miatoato aty amin'ny fatry Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Andrahoana mety arahana herikerika manify ny any amin'ny fatry Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hiverina andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Amin'ny vinany maripana mananika hatrany amin'ny 1.30 na 2.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana. Eo amin'ny 17 na 19 degré kosa ho an'ny afovoantany. Tafidina 20 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Raha tazantsika amin'izao dia angatsika kely indray aloha izany ny andro rahampitso an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana. Raha ny vinany toetry ny andro ny alakamisy indray dia mivaratra aza hatrany mamaritra ny toetry ny andro araka izany dia toy ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana nosy. Andrahoana na anjombo na rahana herikerika manify ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety ahitana orana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko na manila ihany izay orana izay aty amin'ny fatry melaky sy ny ilany andrefa ny fatry bongolava. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alarobia fa manodidina eo amin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana. Eo amin'ny 20 na 19 degré kosa ho an'ny afovoantany, 20 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Morontsiraka atsinanana saika manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay dia miha-malefaka aloha ny varatraza araka izany miha-maina ihany koa ny ankamaroany ny fatra maro eto Madagasikara. Dia amin'ny fatry Sava sy Analanjorofo ihany no mety ahitana orana malefaka. Ny orana tandrifin-drahona indrindra ny vao maraina be aty amin'ny morontsiraka ny fatry melaky moa dia mitoetra eo hatrany. Ny vinany maripana ao anatin'izay dia manodidina eo amin'ny 1.30 na 2.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana. Misy fiakarana eo amin'ny 2.20 na 3.20 degré kosa maripana ambony indrindra eto amin'ny fatra anatiny. Ny maripana ambany indrindra mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré na 7 degré any Vakinankaratra. Misy fiakarany kely eo amin'ny 4.20 ka hatramin'ny 7.20 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka atsinanana. Izay mahakasika ny vinany toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Saika manodidina na ambony ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voarainy. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina ho ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.